fantatrao ve fitiavana na nofy sy rà. Fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara no soratany izy izay derana antenaina rabe arinala. Ovy alomin'ny Saoly Rakotonanahary sy Nanja miaraka amin'ny Rahalala, Faly ary Kristofy rabe Arimanana. mandray feo sy mandrindra raha teknika mamy Arivony, Mana Tontosa, Nanja Razafin-Drakoto. Efa mifiry izao andro izao ohatrany efa manomboka misava ny zavona maraina. Io raha sasany maraina izao e, tena tafala tamin'ny maraina be tsika raha tsy izany ve mo tsy efa ao aty sady tamin'ny efatra tsika niala tany. Ka ianao tena tsy nandry saina mihitsy ange anika vonany nitokana ny akoho dia efa namelona fiara tsy ao aminao marina ny toerana. tsapako re izany Rentsoa, sainga raha tsy makaty foto mo inona ny zavatra ho fantatsika eo. Tena mitebiteby mihitsy ka izy koa nge tsy tokony nampandraisanao ilay lalana manitsy avy eo avaratetezana iny e. Fa maninona? Ka iny lalana iny nge ohatrany tsy dia mazavazava izany e. Fa tsy dia mazavazava hoana ary dota. Ka lazain'ny olona fa hoe misy angatra nge amin'iny e. Indrindra izy nandeha alina. Ka naninona ianao tsy niteny an'izany alina ka fantatro ny fitebitebenao dia tsy te hanatranao tsony e. Ianao raha teo milaza fa efa nandeha tamin'iny toerana iny. Ka izay mihitsy no ilazako anao an'izany e. Fa hono ahy e, fa efa sendran'izany anga ianao. Tsy mbola sendrany kosa aloha e. Za koa nge andro atoandro foana no nantsiko to efa tsy hoe tamin'ny alina akory e. Fa ahoana re angatrinina misy any dia sendran'izany ve fiditsoka izay tsy nahatonga avy tany an-tanàna hatramin'izao. Dia tsy fantatro aloha Rentsoa. Ny fahatongavantsika ny aingana ihany ny ahafantarantsika an'izay marina na naninona izy na naninona. Na izany aza mandehana moramora ihany ianao Rentsoa. Mafy loatra nge izany hafangainam-pandehanao izany e. Fa tsy mbola azonao antso mihitsy very zareo hatramin'izao e. Vao angana teo ny antso fa mbola tsy trandra antso mihitsy zareo ka. Tena mbola tsy tonga amin'ny fidisoa hatramin'izao. Raha tonga any iny tsy maintsy efa ny antso ohatr'izay. Mandehana mora ho ianao fa aza dia mandeha mafy loatra ohatran'io e. So koa ka sika indray no aninona ninona ety an-dalana ety. Tsy mandeha mafy ange ahy e. Ny arabe ihany koa hitanao fa malalaka. Mijanona mihitsy aloha anao dia aleo hitondrako ny fiaraka. Tena tsy any an-tany mihitsy ianao fa na ny sainao aza tena mikorotana be. Ndraso ary ary dia alaminy fotsiny saina maneritreritra ao fa andeha hijery azy tsika e. Ary tsy aninona izy akory. Fiditsoa. Fa maninona ianao e? Fa inona nataonao mitoloko fotsiny eto ivelany eto? Tsy mangatsiaka ianao? Ohatrany marary ihany lohako ry fitiavana. Fa maninona? Tsy haiko tsony izay tena mariny e. Aleo aloha mba hakasaina kely eto ka. Afaka miara-mipetraka aminao eto Tsy maninona ka. Fiditsoa. Matsiaro sambatra eto anilanao. Sarobidy amiko ny fotoana akaikinao ary tsy tiako hifarana izao fiarahantsika izao na roviana na roviana. Tsy azoko ny mahatonga anao hiteny an'izany. Namboraka fitiavana taminao nefa tsy nindraisinao akory. Izao nefa ianao milaza amiko indray fa tianao sy maminao no mitoetra eto anilako. Ianao nga tsy mahatsiaro sambatra eto anilako. Sitrako dia sitrako tokoa e. Sainga ahoana indray? Tsy haiko na anao ahoana no toy an'izao rehetrarehetra izao na ahoana e. Tia anao
dia taonilako ianao amin'izao ora sy fotoana izao dia izay fotsiny angamba ny fantatro. Fa ianao ve nefa manome toky hafa tsy andahoana raha fihinana roviana? Eny fa na dia fantatra ao avokoa aza amin'ny marina rehetra. Marina? Marina inona? Raha vao hafantatra ny marina ianao dia matahotra fa ilozanao. Dia izay no tsy tiako satria anjary hanokatra ratra atao anatiko fotsiny fametrahako fitokisana sy fitiavana aminao. Dia izay no tsy ho tantoko ka raha azoko atao dia aleo midia filavitra tsy mitia ilay olona akory. Toy izay zary alahelo ho andray azy izany ao aoriana kely. Tsy fantatro izay marina aminao ary tsy tia fantatra n'izany akory aza raha toa ka izany no mety hampisaraka aminao. Aoriana kely ange izany tsy maintsy ho fantatrao e. Dia ianao mihitsy aza amin'izay fotoana izay no hiala amiko ka andeha. Na dia betsaka aza ny zavatra tsy azoko amin'izao tantara izao tsy mampaninina zany. Eny fa na momba n'ilay rangahy io koa aza vao maika mampanjavozavo amiko ny aminao saingy tsy ahoako izany e. Rehefa olombelona afaka miara-miriaria amiko fotsiny ianao dia izay dia ampy. Mifandresantsika ange izany e. Sa tsy mbola mahatoky an'izay voalazako foana ianao hatramin'izao? Ny zavatra mahamaika antsika angamba aloha izao dia mandeha mamonjy ny lalantsika fa efa hiposaka akory iny masoandro e. Hoay, marainantsika teto tokoa tia ny andro. Ka nainga izany nareo roa? Ie, leo angamba izay andeha amin'izay fa dia misaotra no indrindra ringaarabe a. Inona moa ny isaoranareo e? Nareo moa ty tsy mety handry sakafo maraina akory fa hoe andeko? Misaotra indrindra fa aleo zokony amin'ny manaraka indray izany ngarabe a. Aiza moa no hoe amin'ny manaraka fa raha mbola tafahoantsika angamba? Le zalahy ty fa ngamo se ty mieritreritra ny jiona amiko eto amin'ity toerany intsony e. Fa mbola tafahoanahoana koa moa e. Very ange izay no mahatonga anay tonga tamin'ity toerany ity e. Eny e, fiverenana amin'ny manaraka mety hoe ho fisaorana anao anga. Tsy maintsy miverina eto amiko avokoa nareo rehetra e. Indrindra fa ise tsy azoko. Takandra Margerita ange ho ahy tafahoana tamiko ihany. Ka olona efa maty ve ho tafahoana aminao tsony e? Tsotra ny rediredy ihany ve zany ianao zany? Se zao no mirediredy. Elo izany fa ndao andeha amin'izay tsika fiditsoa. Mifono mistera daholo ny zavatra lazain'ity rangahy ity ka. Tsy maintsy hiverina eto amiko se ho ahy ary za miteny marimarina amin'ny sezany mihitsy. Misaotra anao indrindra tompoko. Andao ry fitiavana. Ohatray ary to fanakaiza daholo ireo trano manodidina rehetra teto e. Fitiavana. Ahoana? Fa fanakaiza daholo ireo tanàna rehetra teto. Tena tsy misy ninina tsony angeto fa fony e. Fa tanàna inona ny teo e? Itsika niditra tao an-trano ngarabe feno tanàna teto ivelany teto. Trano tsy latsaka ny valo angamba ireny. Nefa izao rehefa maraina ny andro tsy misy ninina intsony eto. Fa sao dia manofy ary fiditsoa e. Fa manofy ahoana e? Ka tsy misy ninina zany aoko. Zao hitanao fa mangadiady zao. Alitsika sy ianao samy nahita maso an'izany ary indrindra saika lan'ny alika mihitsy aza raha hiditra teto. Fa ho tsara aloha ve fiditsoa e? Fitiavana, dia ilaza amiko koa ve ianao fa tsy nahita an'izany tamin'ny alina e? Tsy haiko hoe iza ny tsy mahatadidy amintsika sy ianao. Tena ohatry ny marina ny tenin'ny ngarabe fa ohatry ny mirediredy ianao. Za ndray no mirediredy e. Dia aiza koa izao ny tranon'ny ngarabe izay vao avy ny voantsika teo. To tsy misy ninina koa atao rianantsika fa to lasa
teritreriny ety tapitendrombohatra ety fotsiny tsika e. Fitsoa ahoana fa marary ve ianao e? fa ahoana zao e fa ahoana zao? Sendra fisehony zavatra hafahafa ankehitriny maraina ny andro nareo tanàna nidirana izy fitiavana laza foana zany hoe hery maizina daholo zany reny zavatra nyseho reny na ifitiavana ihany koa azy angamba hoy aho tena tratrany ka voatazona ao anatin'izany ny saina maneritreriny rehetra ka na zavatra hita amin'ny mason'izao aza dia lazainy fa tsy nisy an'izany teo zahay sy izao no niarana hita maso ny alina rehefa tonga amin'ny maraina dia lazainy fa tsy nisy nininina akory teo raha nampanahy ihany momba ny fitiavana tany am-boalohany ankehitriny anefa mazava ny andro miara-mandeha amiko mamakivaky ty lalanty izy no fa mandraha fa tsy mahatoto akory ka hoe rehefa tonga amin'ny mazava dia manjavona tsy hita fa inona daholo zao zavatra miseho zao e ny fahatongavana aingana ny an-tanàna ihany angamba no mety ahavaly an'izany fanontaniana rehetra zany Fitsoa fa iny ty tsy mampiteny ianao efa ela ihany zay ny tsy miresaka ianao fa ny lalana ihany ny zorinao nefa nge afa iandra mba miresaka e sitra mba vetivety foana dia ho afaka ny lalana inona moa no teneniko etsony e fanontaniana daholo no mifaomaofao ato an-tsaiko amin'izao fotoan'izao fanontaniana izay tsy ho voavalinao koa aza aza be ahiah foana e matoky fotsiny fa tsy maintsy ho tongotsika ka tsy zary ve nefa ny tokony ankahery anao amin'izao ratra mahazo anao zao e nefa to za ndray ty no ampahirezinao ka ianao manasy matahotrako tsy te hanatahotra tokoa nefa ny zava-misy amin'izao dia to efa milaza fa voafatotra inona mamatotra anao za tsy ka zange zao miaraka aminao eto e ka sao dia ohatry ny hoe za mamatotra amin'ny fitosoa sao dia voatery fotsiny ianao amin'ny fanampiana aza mieritreritra n'izany akory azy ianao e efa zao ny lalana voasorotra ka tsy afaka miala amin'izany tsika fitosoa fa iza aloha zao ny lalana tokony alehantsika e fa mizotra makaiza tokony ho aizy tsika na tokony mankaiza tsy efa tokony ho akaiky ve zao ny tanànanareo raha reny fotoana lantsika ny vezivezena nandritry ny alina ireny tokony efa ho tonga tanytsika na dia nandeha tongotra aza saingy ohatra ny mety ny zavatra izany fotsiny ange ho atsika jereo tsara aloha e zao mantsy efa mazava ny andro aleotsika manaraka n'ity lalana efa nyzorantsika ity ihany dia hiteo izay fifarany rehefa ny alohany e asa tokony efa akaiky ihany kosa tsika e zange zany fidisoka tena efa vizany e mahereza raha avako mahereza fa efa kely tsisitsika dia ho tonga manana fanantenana fa tsy maintsy ho tafavoaka atao amin'ity toeran'ity tsika e fitosoa ahoan'izay za tsy te hisaraka aminao tsony aza manahy foana fa tsy hisaraka aminao na oviana ihany koa tsy hanary anao matahotra hoe sao dia rehefa tonga ianao dia
tsy ho fantatrao tsony a tsy hanao an'izany aho ianao aza no atahorako hivadika amiko indray raha mba fantatrao mantsy a inona tsy za mihitsy no andao anao fa ianao n tsy maintsy andahary efa fantatrao ny marina entso ohatray marina andray hitako ihany ianao entsoa fa ahoana ny nahitanao anay misaotra anao Andriamanitra fa hitako ihany izy fa inona no ataondry aty hitady an'lako ary fa izy manahoana ianao izy no fitiavana ry entsoa ay faly mahafantatra anao ary izy kosa no entsory fitiavana zandroko vavy za koa faly mahafantatra anao ka ahoana no nahafantaranao fa aty ary ianao rery koa ve no nandeha aty amin'izao voamaraina be zao dia tamin'ny firy ny miala tany an-trano so dia zara ny tokony hanototra fanontaniana be deaibe amin'n'laha ohatran'izany aloha raha izay fitebitebibeko nandritry ny alina manontolo zay zany ve nanomboka nylale ny antso iny aloha dia efa tsy nandry ny saiko raha azoko natao aza dia iny alina iny ihany dia efa nandeha nitady an'la taty ohatra ny tsy tafavoaka atao amin'ity toeranyity mihitsy zay hatramin'ny alina ka hatramin'izao zany any ka na hifidisoa aza matetika ny fanina eny an-dalana fa ahoana aloha inona marina ny zavan'seho taminareo reto dia ahoana ihany koa ny fakaitanareo inona marina ary iza ihany koa ty fitiavany ity ianao zao tsy mahafantatra azy mihitsy tokoa fantatrao ve fitiavana dia zay ny zavatra ny ainanay teny an-dalana hatramin'izao hitanao zao rery entsoa andray tena narahan-javatra tokoa angambonareo anika toy ny olona very zay ankehitriny efa avy ny antsoanao vao ny lazy doda alina fa tsy tokony nanitsy teo amin'ny sampanandalana io mihitsy ianao na izy ihany koa aza manamarina fisin-javatra fahafeo amin'ny toerana io ange zay no efa nitantaraiko tamin'ny fidisoa teny an-dalana dia ahoana ihany koa zao ny aminao ry fitiavana efa tsy maninona ntsony zany ianao zao efa tsy maninona ntsony tokoa io ka aza mieritreritra ny amiko ny olona any aminareo tsy efa mitady anao koa ve zao ngamba ka ny mamaika aloha dia andeontsika ho any tanàna dia any teo zay atao ka zay mihitsy zao no tokony atao zao saingy araka nefa nylazaiko anao teo dia tena very ato zay ka ty reny lalana fa tsy any amin'ny zoranareo iny zany ve za koa vahiny eto ka tsy mahafantatra inona koa fa mbola lavitra eto ve ny tanàna amin'izao ry entsoa tsy lavitra tsony fa efa akaiky ka efa tsy akaiky atsy zao ny arabe aikosa arono aizy doda nganareo tsy niaraka niaraka tokoa izay ka saingy ny zara rehefa nitsofoka tamin'ity lalanyity amin'izay vetivety foana dia hita ianao ay ka maninona raha ilazany izy fa so mbola sahirana mikaroka any ananina any ka ho very indray ndao fa ary aloha ary ny fotoananay ka dia any koa ny fiara aikosa avitra tsika ary fitiavana so ihany fa sendra ny entsoa fa ratsy zany tena na mbola ho maizina indray raha ny andro tsy ho tafavoaka tato mihitsy tsika fitiavana fa maninona ianao no malokendrika toy io efa avitra indray ve vao malahelo takizay ihany dia fianao ry fidisoa fa ahoana ka
fa ino ty mahazo anao e? Tsy tia akory ianao. Fantatro fa tsy tia azano ahy ianao. Tonga ny famonjenantsika. Ientso efa tonga nafaka antsika amin'ny fahaveresantsika ka inona indray mampalahelo anao amin'izany e? Tonga navitra anao izy fa tsy hanavitra ny fitiavantsika akory. Tsy azoko. Mifanohatra amin'izay aza. Rehefa tonga izy dia ho tafasaraka tsika. Tsy misy an'izany re eo ry fitiavana. Tsy mbola mahafantatra ny Entso tokoa ianao. Mahafinaritra ange io anabaviko e. Sa tsy izany aky Entso? Fa inona izany resakareo izany e? Inona ny mampanahy fitiavana? Tokony tsy nankaty ianao e. Tokony tsy nitady azy akory. Satria ve fantatrao fa miaraka amiko aty izy dia entinao saranao amiko. Fa inona tahory izany zavatra lazainao izany e? Tsy misy azo. Sompatra ianao e. Fitiavana. Efa ry aloriny arabe ry izy roa. Ary tsy dia lavitra tokoa izy izany a. Ty arabe ty a mifandray an'le nahavery anareo iny ihany. Saingy efa akaiko kosa nosy mahavelona. Dia ry aloriny fiara. Ary mety efa eny zao tota miandry antsika angamba. Fitiavana. Fa misy inona e? Fa manina no mijanona ianao? Aza misento fa hiaraka aminay inge ianao e. So anao mihevitra fa ajanona aty akory sanatry. Andao fitiavana, andao fa miaraka foantsika. Miaraka foantsika? Miaraka foantsika ho aho aminao. Misaotra fitosoa. Ary andao amin'izay? Ndraso fa anao izay tratry ny heriko ary ahy hitazonana anao ho fiarovako ny fitiavantsika haritra. Tongettsika tena mbola tsy eto doda. Eny tokoa fa mbola lasa izy doda. Sika ny tonga melo eto dia tsy maintsy mbola miandry azy aloha e. Tsy mbola afaka mandeha sika fa izay no fanarahanay. Eny tsy maninona izany. Efa na izany aza fitiavana efa dodina te hody. Efa matahotra mafy sao dia ajanontsika ty mantsy izy. Ka sao dia tokony atsoina ihany doda aloha. Ka mbola mitoerana tsy misy réseau ange tsika izao e. Ay tokoa moa. Tsy misy mahamaika akory ka. Tsy maintsy aterina any amin'izay misy ianao fa zamana foana ary fitiavana. Za nge tsy manana fanahinany amin'izany e. Tsy maintsy tafody foana na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana rehefa te hody. Maninona? Zany e. Inona raha ny finosin'izany tenin'ny fitiavana izany? Tsy maintsy tafody foana ao izy rehefa te hody. Nefa ve tsy izany no katsahana nandritry ny alina? Ohatran'ny hafahafa izany ho aty fitiavana ty a. Ohatran'ny olona tsy dia normal ary ve? Sa no midonana azo azy? Mare tsara izay teny ambarany ihany koa Entso ka asa zao na ahoana ihany koa no fandraisany an'izany na ahoana. Andraso fa rehefa misy fotoana malalaka dia anontaniko izy. Efa ora ray zany ny andrasantsika teto nefa aiza ihany doda ry Entsoa?
ka nasa koa azy eo fa tena mitebitebibeko. Sao dia taraiky loatra e. Asa re? Na sanatrika tsy hitany koa ny lalana miverina eto. Iza no mahalala? Tota aza ny tena mahafantatra ny tiarabe ty ka ahoana moa no avery azato e. Ko na dia inona aza ve? Zay koa mba efa maika hody ka. Ka tsika tsy afaka mandeha raha tsy tonga eo doda. Ho ariana ty indray zany izy rehefa hita elahy. Tsy zany no tiako tenenina fa hoe inona no tokony atao aloha e. Sao dia tokony ho jerena any izy ohatra. Aiza nefa ny dadavana azy aty. Ka izy koa zao any mety manana eritreritra hoe tsy hiverina raha tsy mifanena amiko. Nefa za efa aty. Mety ho izay tokoa. Nefa ve sika raha miala eto indray ka miverina hitady azy any, tsy hanao fangalam-pereo fotsiny. Asa nefa dia hiandro fotsiny amin'izao eto ary ve? Tsy maintsy ho tonga eo izy reto fa aleo aloha andrasantsika kely ihany ka. Tsy ho avy eo zany doda e. Maninona tsara? Zany hoa tsy ho avy eo zany hoa doda mantsy anareo. Fa ahoana ny lasandry fa tsy ho avy eo izy. Eto anie fotoana anay e. Za milaza aminareo fa tsy misy doda miverina zany eo na iandro eto foana azy tsika. Fitsoa. Ohatrany hafahavy zany ty vehivavy ty a. Fitiavana, betsaka amin'ny zavatra lazainao no mampametram-panontaniana sy mampisalasala. Indraindray koa aza mampatahotra zany. Ka zay ny zavatra iseho eo e. Nareo miandray ny doda ho tonga eto. Nefa za miteny aminareo fa tsy ho avy eto zany izy. Fa nga ianao mahafantatra azy? Fantatrao nga ny toetrany? Eny e, izy tsy fantatro. Fa ny azoko antoka fotsiny dia hoe tsy ho tonga eto zany izy hoa. Zay fotsiny nge lazaiko anareo e. Tsy ho tafavoaka ao zany doda na ny fomba hoana na ny fomba hoana satria vao fatotra izy ao. Vao maika maizina amiko. Tsy maintsy mandeha miverina manafaka azy ihany tsika vao afaka izy. Tsika senao tsy nisaraka nandritry ny alina manontolo ka nahoana no ilazanao fa mifatotra izy ao. Iza mamatotra azy? Ny eritreritra ao. Maninona tsara? Fa sao dia verina ho vazivazy ary zao zavatra rehetra zao e. Fa manam-potoana hivazivaziana ve tsika zao ry Fidisoa? Fa ny zavatra lazainao ka. Mety araky ny eritreretanao azy ny zavatra lazaiko. Nefa dia izay no izy. Dia mitombona ve nefa zany ka? Raha manana fotoana ihany tsika dia aleo lanitsika amin'ny fanavotana ny doda tavelo ao toy izay laniana miresaka sy mifametrahana hiatsy avitana ininina eto. Ka amin'ny fomba ahoana ary e? Ndao tsika senao hiverina hitady azy ihany fa tsy maintsy hita azy tsika rehefa miverina any e. Raha zany foana dia aleo zany hitady azy ihany ary nareo roa miandrasa eto amin'ny fiara eto. Fa ho hitanao ve nefa misy azy? Tsy maintsy hitako izy e. Taky ny nahitako anareo teo ihany zany. Ka sao dia indrindray nefa no anahirana eoko. Aleo mihitsy izay ny atao ka. Fa ny fiangaviako fotsiny dia ny tsy andehananareo mihetsiketsika eto tsony mandra-piverina avy any. Tonga avy any izay dia manaingitsika. Zaho azy efa tena taraiky beko. Ka sao dia tokony hiaraka ihany ary tsika e? Izay no tena mety e. Ndrerery indray ve izany no hisahirana any? Tsy maninona izany ho aza be eritreritra foana. Izay fa lasa aloha Eny ary e. Tena lasa ihany izy marina. Nefa raha entsorery mety ho sahirana ihany koa amin'ny fitadiavana azy ihany tokony hoe niaraka taminy ihany ianao. Ka zay koa nge ny eritreretiko teo e. Sao dia tokony nanaraka azy ihany raha dia ianao mba niandro teto e. Raha vao izy rery mihitsy dia tsy hahita ny dodany izany. Ka tsy aleo raha ve njehako vetivety izy teo e. Verako aloha ny eo ry fitiavana fa lasa. Iantsoa. Iantsoa. Andraso aloha fa hiaraka amindry Iantsoa. Fanakaiza ary izy teo e. Zay keo ve dia lasa lavitra sahady. Vao nidifika
kely tetako aikiteto fotsiny nefa no nahitako azy teo ny akanjo ny aza mbola tazako avy ery amin'ny fiara tery Entsoa fa aizy ndry teo tena mangady ady be tsy misy ninina ato tena kaiza tampoka teo zany rangara tsy ohatrany hoe nanjavony zany izy ny dify de tsy hita aiza ntsony ny tadiavako azy io fa aleoko miverina ry amin'ny fiara ry ka so de fampitady eo indray rehefa avy eo de tena nanjavina ny ianao ry fitiavana tsy tratrako tsony na nakaiza nalehany dre fa nakaiza koa fitiavana fitiavana fa lazay izy teo tsy misy eto tsy misy ao anaty fiara mijery manodidina tena tsy misy nefa nasaiko ny andry ateto izy de lasa iza koa Tantara zao ty toeran'ity voalaza fa anjakany matotoa anga raha zay no azo ilazana azy ka de hoe niatra taminay sy fitiavana zany ny alina ray manontolo inona ny zavatra mba adikireditanay sy ny ainanay reny indrindra ihany ko inona ny zavatra fantatry fitiavana momba nyty toerana hafahavy ty ny azoko antoka fotsiny hatreto aloha de hoe mahafantajavatra izy saingy manafina amiko nefa inona no afeniny amiko ary lasa nakaiza tampoka teo koa izy tsy niteny ana ho atsy na ho aro iny vehivavy mihitsy ko ngambarangano feno misy tery tena mino an'izany izy ohatry ny hafahavy zany de inona koa nodika an'leo hoe hisaraka aminy raha fantatro ny marina inona fa maninona moa ny hisaraka aminy ka zay sady tsy ao anatin'ny saiko raha teo koa moa zany am'izao fotoana zao tena marary mafiaza ny lohako zany ka mariny andraso mihitsy aloha hipetraka kely fa tena tsy zakako mihitsy izy zany sady misy zavatra manindrona be ao amin'ny lamosiko ao zany asa vokatry ny arirana nga kay maninona ary azy zany ohatrany fanina manjavina daholo zay jereny masoko
teo fa naninona dia nianjera teto e sofa tavankina teto amin'ity fiary ty any zany ay mbola tsaroko mavesatra be ny atoko a enjo fanga tavaverina sady ianao fa efa elangainao teo vo tonga so mihitsy ka efa hitanao zany doda ka mbola miandry azy eto sikako fanga ianao tsy hoe andeha hitady azy indray akory ka hoe tsy verina raha tsy mahita azy fanga nisy resaka an'izany teo dray marina fa sao dia mbola manofy ary enso ty tsy manofy zany aka enao sao dia mbola tsy tonga saina tsara tonga teto amin'ity fiary ty tsika telo teo no hoe andeha hitady anydoda zay mbola tavelan'ny tady ana inan-dalana any ianao dia zaza nanentsika anao avy eo hoe saika hiaraka taminao saingy tsy tratrako tsony ianao zay ange ny resaka teo ary lanitro fa mbola tsy tonga saina tsara raha ve laha ty tena tsy very sainy zany ary entsoa olona telo ahoana koa tsika aza tsy niaraka tamin'ny doda akory ka hoe ahoana ny lasanao fa telo tsika fa ho firy indray ary tsika ka za dia enao dia fitiavana izy ohatray fa itsika telo niaraka tetoko tsy nisy lafa zany teo sika selany niaraka teo aza dia mirediredy rery entsoa so ataoko adaly ianao ka ho tezitra olona be ny vongavongo zao fitiavana niaraka tamiko teoko no lazainao fa hoe itsika sianao ihany dia aiza ary zany olona lazainao zany ka teo ihany keo izy sangy tsy hitako tampoka teo zay nalehany maka aina tsara aloha elahy dia mitony tsara koa fa ahoana ary zany sao dia mbefa ho lasa dala koa ary ianao ty ry entsoa marina moa fa tsy misy tadidinao ve inona ny tsy tadidiko ifitiavana tena mirediredy ary ve laha ty fa ahoana ary fa inona ny zava-niseho taminao zao fa enoy mihaino anao ny zary zay sy doda nikaroka ny lataty rehefa tsy tafody fa very taty elahy vao maraina eny zany efa fantatro dia hitako tari aloha andrefan'le fidinana io elahy teo vo tsy ela kory eny izay dia niaraka nandeha teto amin'ity fiary ty tsika ka dia sa miandry any dody eto izao nipetraka teo amin'ny sisin'ny fiara teo elahy dia resy toro azy teo za koa moa tsy nanaitra fa hoe aleo aloha azy torokely dia rehefa nifo avy teo elahy dia mirediredy lazaina fa olona telo hoe fitiavana tena tsy nanofy aka tsy nanofy velively mihitsy sa ahoana ary zany nanofy nefa renao dia namaly resaka azy tsara teny an-dalana fitiavana ihany koa tsy mahatoto zany fa olombelona tena za mihitsy aza nefa nanamarina an'izany raha toka niaya azy tany ambolohany zany nambaraka anao zany no marina dia ahoana ary zany efa miverina tsara aloha ve ny sainao io entsoa tena niaraka tamin'ny fitiavana fa tsy lainga nanofy akory zany ka aiza ary zany tsy misy nizanizy eo enao ihany ny hitako teo dia sika sianao ihany ny eo nandeha nanenjika anao any ny alako teto ary rehefa niverina dia tsy hitako teto ntsony izy ka tsy nisy an'izany teo ny eritreritrao angamba ny namorona azy ahoana raha ny fomba entiko anaporofona aminao fa niaraka tamiko teto izy niaraka tamiko sy taminao moa zany raha no mariny zavatra tsy misy ve ho porofony za nefa dia manizingizina ny fahamarinany satria ianao koa zao any ny resaka taminy teto fa tsy izarery aiza ihany koa ary ty dodany mbola tsy tonga ihany angambo fitiavana lasa nijery azy ihany nijery azy aiza zay mantsy ny nambarany tamintsika senao teo fa
tsy ho tavaverina eo koa doda raha tsy alaina any fa dia ho very tahaka an'izay nahazo anay alina izay ihany koa. Maninona? Ary tena izay mihitsy ny anton'izao tsy fahitana azy eto izao e. Andoatsika sy lahy tonga dia andeha ka. Fidoda ka tsy ho andrazana. Lalana hitana ange iny e. Raha itsika amin'ny fiara na dia andeha tongotra azy doda. Tsy lavitra izany izy. Sady rehefa miverina eto azy izy ka tsy hitantsika eto, tsy maintsy eritreritra fa efa lasitsika. Ny amin'ny doda efa mazava fa ny amin'ny fitiavana hoana. Fa fitiavana iza foana e. Izy aza ny tena mila vonjy kokoa noho iza. No loza izay nahazo azy ka nahoana ny tsy andry azy fa avy dia andeha tsika. Ohatrany tsy mety koa izany ry Antsoa. Fa iandry aniza ary iandry olona tsy misy sa iandry matoto? Ianao no milaza azy fa matoto izy fa za dia tena miteny aminao fa niaraka tamiko teo izy. Reraka be Fitosoa. Zao ary mandeha any ianao raha andeha. Efa tia salama tsy maninona fa za tsy afaka ny andeha tsy miaraka amin'ny fitiavana. Fa nahoana? Satria toky efa nomeko azy zany ka tsy afaka ny hivadika amin'izany velively aho. Mandehana dia efa mandeha aloha ianao fa tamin'ny manaraka avy ato ary izahay. Ka toka ahoana moa famelanao irereto? Ny dedavako anao taty azy efa nanahirana. Izay angamba no mety e. Eny e, izay ataony lahy tsy maninona fa tsy maintsy miaraka tsika. Efa hitako eo lahy ka tsy avelako tsony sao dia verindray. Miandry kelikely eto tsika aloha e. Ka rehefa tsy miverina izy dia mandeha mitady azy ihany indray. Mitady azy aiza? Tsy haiko. Na tsika miverina any amin'ny arabe na tsika miverina ry amin'ny fiara ry amin'ny vody azo ary. Aiza daholo ary izany toeran'izany. Misy ve izany toerana tansainao amiko izany? Eto le toerana. Odry, ina raha nataontsika eto amin'ny mangadiady be eto? Amin'ity andro mitatao vonana koa fa nampon'izany. Ty zao misy olona tamin'ny manatona. Tazanao ty? Misy rangahy tamin'ny manatona tokoa ty. Manahoana ianao ringarabe? Za ihany e. Manahoana nareo tompoko? Salama tompoko. Inona no azoko anampianareo tompoko? Fa tsy tadidinao anga za. Za le nampandrosoanao an-trano alina e. Niaraka tamin'le tovovavy ra iny. Miala tsy indrindra fa tsy fantatro ianao tompoko. Tsy fantatro nareo ka. Ringarabe dia tsy tadidinao ve? Moa tsy ngarabe ny fiantso anao? Izany tokoa ny fiantson'ny olona. Fa taizany nafantaran'izay any efa raha ny endrik'izay tena tsy mbola hitako mihitsy. Raha erery ngarabe mariny e. Dia vao alina ve antao aminao dia lazainao fa mbola tsy nahita ianao e. Saika ny rambasan'ny alikanao mihitsy azy zay roa tamin'izany. Dia mahagaga andray izany ko. Fa hoana tompoko raha tsy mahadiso? Endrika alakely. Mbola lavitra eto moa izany ianao no mipetraka? Sa aiza ho aiza eto no misy ny tanàna? Mandalo fotsiny aho no eto fa ary avaratetezana ary aho no mipetraka. Aiza ho aiza ety atapoka foana ety no isy tanàna. Fa ahoana ary izany e. Dia ahoana moa izany no ahafantarako fa ngarabe no fiantso anao raha tsy efa nirezaka tsika e. Ary dia teto ihany koa ny trano nampandrosoanao anay alina.
na aria varatetezana na ny anosy mahavelona vao misy tanàna. Hitany lamp'izany ary. Fa inona moa zany no ataonareo aty raha tsy mahadiso e? Fa iny diso lalana? Ody any anosy mahavelona izay mianadasangy mbola misy namanay tavela aty dia hitady azy izay. Fa namanareo izany tavela aty? So mba le nifanena tamiko taria aloha taria ary zany? Ie, fa nisy olona nifanena taminao tany? Ie. Tena mety ho izy zany. Ie, tokoa. Fa lasa vavy zany olona zavinareo zany aloha e? Vavy? Fa zany olona mifanena taminao zany lasa vavy? Tovavy? Misy maratra eo amin'ny andriny? Fitiavana izay. Vehivavy? Hitanao amin'izany fa tsy nofina eritreritra velively fa hifitiavana izany ary araka ny tantarako azy taminao mihitsy. Ohatrany tsy mino ka. Na inona tsy dia zava-marina no ambarangiara-be amintsika fa tsy nany no fiaraka ny filazanao azy zany akory. Tia zao latsaka avy any an-tanany ary raha niantso azy ary dia toa tsy reny akory. Ka raha toa namanareo ihany tokoa izy dia aleo meko anareo ty e. Fa inony ty? Eno ty e, tiako tapokely ty. Teny atsakele izy ty no tapaka ny dadiny dia nilatsaka tamin'ny tany. Eto aty hoe? Ty. Fa ahoana ty? Andody ty, kitapony dody ty. Maninona tsara? Kitapony dody ty e. Andrasange jereo reo daholo ny entany. Taratasiny ny findayany ny solomasiny. Azy ty e. Tena azo tokoa ty Ay, tonga nareo any aminy iny zany Ka ahoana ny ilazangiara-be fa tovavy le olona nitondra azy ty e. Dia fitiavana zany? Eno ka tena azo antoka tokoa ve tompoko fa tovavy le olona mifanena taminao zany? Sao dia mba lehilahy? Ary reto ankizy reto ary ahoana e. Fizavy aminareo tsy ahianavaka olona lasy vavy e. Efa nambarako taminareo fa tovavy misy maratra eo amin'ny andriny. Mbola ny rahabary izy raha nifanena tamiko Saingy nafatarako fa tovavy vahiny very ihany koa izy dia mifanitafiny. Tena fitiavana zany Ka ahoana raha nahatonga nyity kitapo ty tany aminy? Mety efa nifanena tamin'ny dody izy zany. Maninona tsara? Zay ny fanazavana tsotra indrindra amin'izao zava-miseho zao e. Efa tafahoana tamin'ny dody izy Raha toa ka lolo zany fitiavana teneninao zany, tsy efa nitandondromo koa ve zany doda? Ka dia ho very ety? Fa mba fantatra izany namanareo izany ve nefa nilaza nyity toerany ity? Ny aminy hoe ahoana moa zany ry kiakira be Ny amin'ireo karazana zavatra hafahafa mifamaofao ity e. Zavatra hafahafa? Ie, ny fantatrairy ngiara-be dia ny amin'ny laza no misy lolona matototo koa zany ny fanahandreny olona efa maty reny. Tsy dia tena izay loatra e. Marina ihany aloha izany fa tsy dia tena izay loatra ny tazany aty amin'ity toerany ity. Tsy azoko. Tsy mifanahy maty ihany no aty fa ny fanahy velona ihany koa. Maninona? Fanahy velona hoana? Betsaka ngerak'izy ny zavatra efa hitako tety e. Nareo ny vahiny. Ka olombelona ve moa tsy handeha amin'ity toerany ity e? Fa le hoe fanahy velona ny tsy azoko. Rehefa tonga ety nareo matetika tsy hainareo velively manavaka ny velona sy ny maty. Satria rehefa ety dia mitovy avokoa ny fahefanana anany.
fa efa nanana velona sy matinina no mitovy vo maika maizina amiko zany namanareo tadavanareo zany ve taizany nahitanareo azy tatisa niara-ny ainga taminareo avany amin'izay toerana nivinareo Fitiavana tovavy tratry ny loza teny an-dalana fa niainga avy any an-tananarivo ihany koa izy ka idota niaraka tamiko mihitsy ange zao tsy hita zao tsy misy mahatoto zany reo ry ngarabe olombelona nofo sy raha daholo reo ianao azy io mbola manamafy ny fisiny ny ratra amin'ny andro ny fitiavanako dia isy mahatoto maratra ve zany ringa rehefa ety dia misy ny mahatoto avokoa zany rehetra zany ho aminareo ka zay mihitsy ny vomaika tsy ahazoko ny zavatra lazainao ry ngarabe ny amin'inony ianao ange niona tamin'ny fitiavany ary nolazainao aza fa tany aminy tia kitapony dodo ity no tsiponinao ka misy lolo mahay mitondra zavatra ihany koa ve ka inona moa no mety mahagaga amin'izany ho nareo ngarabe ahoan'izay karazany filazanao azy zany ange tompoko na enao io koa aza ange zany mety mampametra-panontaniana ihany zay ny tena marina nanareo aza ve dia tsy miahy ihany amiko zany efa eto ampiresahana aminareo mbola miahy be ihany koa ny amin'inona saingy rehefa nanazavinareo vo fantatro ny tena marina inona marina ry ngarabe ianao angamba ny mety tsy olombelona fa lolo zay everanareo ahy mety avokoa tadidio fotsiny fifaneontsika elo zany fa zao somba afaka manampy anay re anao fidedavana an'izay namanay izay ny fahitana azy ireo mantsy samy manakana ny amaina datsy andeha ody tena lasa manao fangalam-pirato fotsiny zay rehetra ataoko fa mba afaka manampy anay ianao ahoany zany somba misy azonao atao zao no azoko lazaina anareo eny ada eny tompoko mandeha any nareo da mody dia ahoan'ireo namanay mbola tavela ty eno indrindra fa isery tovolahy mandeha any se mody fa ny anabaviny se azy zany efa sahirana ny tady an'izay taty nanome toky olona ka tsy afaka ny amadika an'izany tokony meko azy zany dia nitondra azy hiaraka amiko ninonina mitranga sady maratra nge izy reto dia ny mbola afaka mandeha mody alory reto dia mandeha ana rehefa avy eo manaraka ihany namanareo aza manafa tsy maintsy ho tonga any any izy dia ajanoko aty koa ve zany doda za koa tsy afaka ny ameliriry amin'ny fitiavana ty aho mbola vonina ny andeha hitady azy aloha adidiko irseny manoro ny lalana mandeha any se manaraka ny anabaviny se miverina kialakely mandeha ana ento izy tsy zazakely akory mahafantatra ny tokony ataoko zay fa lasa ndao fa zay dia nanjavina tampoka teo ngarabe iantsoa efa tsy olombelona tsonoko iny raha nga iny raha zany noho izy ngarabe zany hoe nyresaka tamin'olo zany tsika sianao fa taiza foana ianao efa traizatraiza no nitadiavako anao fa naninona kosa ianao no dia nandeha tsy nampilaza tamiko zao sika efa tokony ho tonga tany an-tanàna ka za efa niteny taminao fa tsy afaka miaraka aminao nge fa tsy afaka miaraka amiko ahoany hitady anao mihitsy aza ny nahatongavako zay siantsony niaraka nitady anao taty dia aiza ny anapavinao efa ry amin'le fiara ry izy mandehana fitosoa mandehana anao mody miaraka aminy dia velao dry
fangatsy no hoe hiaraka ody akory ny fanarahantsika ary zay fa nilaza taminao fa tsy afaka ny andeha ody raha tsy miaraka tsika. Tsy mety izany Fitsoa. Tadidio ihany koa ny teniko taminao hatrany ampiandohan'izao tantara izao fa tsy afaka niaraka isika. Andray kosa ary fitiavana. Fa nahoana kosa ny dia mamadika toy izany ianao ka? Izay no natahorako tamin'ny fitiavanao satria fantatro fa tsy ho lasa lavitra velively izany. Olona mandalo fotsiny amin'ny fisiako ianao. Fitiavana. Dia mbola tsy mahatoky afoana ve ianao hatramin'izao e? Eny fa na dia fotoana vitsomonja aza ny fankalalantsika. Eny e, sainga ny zava-misy ny tsy ahafahanao mitazona an'izany teninao izany. Tsy maintsy andeha ianao satria efa tonga ny olona mitady anao. Dia inona moa no manaka na tsy hitondranao hiaraka amiko e? Sady efa mifandarahantsika kosa ange izany e? No heveriko fa mba ho lavalava ny fotoana ahafahako miaraka aminao. Izay no antonona ny akaiky ny fitiavanao. Nefa tsy afaka manaotra intsontsika e. Fitiavana. Aza manary atoy izany ianao. Fitsoa. Fitiavana. Mafy fokeja mijaly ahy e, mijaly ah. Mba hiangafiko anao dia hoe ino izany raha afako? Ento manaraka anao any ah. Ento manaraka anao ary Fitsoa efa ela no nijaly tato ah. Ndao raha afako? Tsy ah. Fitiavana. Ndao re. Fitsoa, Fitsoa, ndao amin'izay tsika ody. Fitsoa. Mandehana amin'izay fa miantso anao ny anabavinao. Fitsoa. Fitiavana. Ndao anaraka re. Aza tazonao mafy toy io reny tanako e. Mandeha ansa ny malalako izany dia velo mamandram-piona no sitrako. Fitiavana. Fitiavana. Fanakaiza ianao teo e? Fitiavana. Toa nanjavona tampoka teo ianao. Fitiavana. Fitiavana. Nanjavy fotsifotsy be avokoa izay jereko rehetra. Mavesatra be ny lohako. Fitsoa. Io fa natsary tena. Dokotera. Dokotera. Felona ny anatahako. Dokotera. Efa natsiary tena ny mararitsika tato. Io vao miratry mihitsy izy. Fitsoa. Fitsoa. Mariavy ise? Fa aiza zany? Aza mbola mikofokofoka aloha se. Fa maninona eto ah? Ary inona daholo reto zavatra mifatopatotra amin'ny vatako reto e? Aty amin'ny hôpitaly se zao e. Ary efa ho 2 andro se zay no tsy natsiaro tena. Ka efa nanao ny alahy zao? Ny lohako ny mbola ianiko ohatrany mavesatra be dia atao amin'ny atoko ato. Ka normal be zany satria ny lohan'ny lahy tokoa angeny tena vomafy e. Zany ve? Dia tao amin'ny lamoson'ny lahy tokoa nolazain'ny le mpitsabo fa nisy taolana tapaka. Saingy efa nahazo fitsaboana ka ataoko fa tsy misy ahina intsony angamba. Fa
Inona nahazo a? Tratrany loza-pifamoivizana teny an-dalana alary Fidisoa. Tena tsy nisy tadidiny lava e. Taizany no nanao accident. Zao ny fizotrany a. Eno hoe tsara nge ahy e. Taorian'le antsinao tamiko tamin'le talatala iny ohatran'ny nisy zavatra nampy zany. Teo amin'le sampanan-dalana iny zany. Fotoana vitsy taorianany iny dia efa namerina ny antso anao a no nitebitebiko. Tsy nandeha intsony efa mifinday anao. Tsy androko ny andro maraina andehanana hijery sy anaraka anao tamin'iny lalana iny. Ny maraina vao mangiran-dratsy dia efa lasa izy dota nandeha nitady anao. Ry dadatotany an-tanàna koa rehefa nanontaniana dia nilaza fa tsy mbola tonga tany ianao. Teo vao tena ratsy ny eritreritro. Teny an-dalana tokoa, afaka kelikelin'le tetezany eo Ambohitraizina no natazananay olona vitsivitsy ny tangorona. Nijanona arak'izany izay ary nidina nijery an'izany. Moto anao efa potipotika tsy nisy ny raisina nitazanay teo. Zany ve? Nanontany olona manodidina izay satria samy tsy mbola nisy nahitan'izay toerana nisy ianao fa le moto fotsiny teo. Ka rehefa nijerena dia hita mipitika somary lavidavitra ny toerana io ianao. Izay efa tena naratra be tokoa. Izany nanamarina fa tena mafy ny fifandonana nahazo anao. Ndray marina. Ny varaonjana sy ny tomanina nataoko. Fa inona nahazo azy zany e? Rehefa nanontany iny ireo olona nanatry maso dia nilaza fa nisy nahita fiara golfa fotsifotsy izany ony namantana tany amin'ny moto nitengenanao ka io no nandonanao. Golfa fotsifotsy? Tsy hay aloha izay fahamarinany fa izay ny filazany nanatry maso e. Golfa fotsifotsy mirehitra jiro anila monja? Izay tokoa ny nambarandry zareo. Ary noho izy maty jiro anila zany no tsy nahafantaranao azy angamba satria ny andro maizina. Satria tena samy mirimirimy mafy na ianao na le fiara. Teo dia nentina aingana tetỳ amin'ny hopitaly ianao. Ka na iny dokotera nitsabanao iny aza dia tena nampionina anay any satria nambarany avy amin'izany fa tena kely dia kely sisa nisy ny fanantenana ny ambola havelomanao. Dia ny tomasy ny mivavaka nandritra an'izay ireo andro teo tatongom-pandrinanao teto fotsiny nataoko. Iny ianao teo iny izay vao natsiaro tena. Misaotra an'Andriamanitra. Mba lalina indray zany marina. Dia efa ho roa andro zany ihany teto. Eny ry Fidisoa, velona soa tsara ianao. Hay vare e. Tsy mba zany nefa ny ainako ny zavan'sio fa tena zavatra hafa mihitsy a. Efa taitra se? Eny dokotera efa taitra izy. Na izany aza nefa aza tererahana be loatra mararitsika fa mbola tokony hakaina be mihitsy izy io zao a. Eny dokotera. Mba nanontany azy ny zava-misy fotsiny atomboko. Efa hitako fa tsy very akory ny fitadidiany seka. Tsy nisy voakitika ny neurone na kely aza. Zavatra hafa mihitsy mantsy ho any ny ainako an'izany fotoana tsy nahatsiarovako tena teto ambony fandriana izany raha zany no izy e. Marina tokoa zany e. Betsaka amin'ny olona dans le coma toy ireny no mahita zavatra be dia be milohan'ny iverenan'ny saina. Mirenireny eny ny fanahin'ilay olona mandra-patimombana ny vatany ka ahafahany miverina miditra ao indray. Ny endrikao izao dokotera dia hitako avy amin'izany saingy olona hafa no nahafantarako anao. Fa tena ianao izao mihitsy a. Tahaka izany koa entsoa. Marina zany e. Tsy misy azo lavina fa io saina io zany rehefa mandehandeha any ny fanahin'izay dia
afaka mamorona sy mahita zavatra be dehibe. Indraindray olona efa maty tany aloha be tany no hitany sesy miresaka amin'izay eo. Zany tokoa ve? Ka ny fiverenan'ny sain'iny olona iny dia miankina be dehibe amin'izay zavatra iainany ao anatin'iny ohatran'ny karazana nofy ihany. Misy ny tafaverona ka velona indray, ary misy ny tsy tafaverona fa matoroka ao dia tsy mifotsony. Arakarak'ilay olona ihany zany e. Lalina indray zany a. Dia ny amin'ny fitiavana zany e. Izy fitiavana. Dia arabaina aloha ry serifidy soa. Misotra ry seridoda. Entsotra efa tena tebotebo fatratra mihitsy ny amin'isi. Tena nampalahelo mihitsy nge io anabaviny sy io ry fidy soa e. Vao tantarainy amiko eto mihitsy e. Tena tsy niala tetỳ amin'ny hopitaly mihitsy izy fa niambona teto foana. Efa hitao tena reraka mihitsy izy zao. Ka izay mihitsy ange io tenenako azy mba akaina amin'izay e. Sainge tsy mety izy fa hoe mbola hiandry anse ono. Eno fa nanena tokoa mbola taraiky be doda. Ka mbola nizarazara be koa ny asan'ny zandary satria mbola nisy fiara ray izay koa nge accident tsy lavitra n'le toerana nahavoazan'ny fidisoa iny e. Raha ny filazan'ny olona dia fa ela azy io fiara io niaran-doza teo saingy izay vao tonga ny mpanao costa noho ny mahasarotra n'ilay toerana. Fa ahoana e? Ka nivoaka lavitra ny arabe ilay fiara no namatana tamina vody hazo lehibe iray. Dia ahoana zany? Fa inona mahataitra n'lahany izany e? Toy izy hoe fitantaranseho e? Ka nanano sarotra ihany koa no fanalana n'ilay fiara teo amin'io toerana io. Ka dia mbola sahirana tamin'izay ny mpanao fanadihadiana vao nikarakara momba n'ilay accident se iny. Fiara nitona tamina vody hazo. Fitiavana. Tsy afaka ny nanoatra fa tsy maintsy niandra ny fahavitan'ny zavatra nataon'ny zandary aloha. Efa ela talohan'se mantsy ny olozy io teo ka izay aloha no nikarakaraina. Dia ny olona tao anatiny aiza? Raha izay indray aloha dia hoe ny olona tao anatiny fa tonga tetỳ amin'ny hopitaly e. Raha ny filaza nanatry masony loza zany niala tao amin'ny fiara io ilay tovovavy dia efa kely dia kely ny ainy e tamin'izany andro zany. Ka angamba efa maty. Tena vomafy tokoa mantsy izy. Izaho zany jery nanalany zareo an'ilay fiara tao fa tena feno takosina ramaina kely izy. Tena hoe mafy ny fandonana. Tena nandritra ny fotoana tsy nahatsiarovako tena koa zany no nahitako an'izay fiara nylazay se zay. Dia izy fitiavana. Fitiavana? Fa izy zany fidisoa. Tsy nitsahatra ny rediredy an'izany anarany izany mihitsy nge izy hatramin'ny nahatsiarovany tena teo ry doda e. Zany ve? Eny e. Efa niaino anareo ihany tamin'ny fanazavanareo rehetra fa mba miangavy anareo indray aho mba hiaino ary aloha e. Dia zany ny zavatra hitako ry izy roa. Manamafy ny voalazan'le dokotera mpitsabo teo izany zavatra tantarainy lazany. Ny famagaga anatin'izany dia ny firaketan'ny zavatra lazainy sy fahitany sy mifanaraka tsara amin'ny zavatra nisy e. Eno Izao fisehony zavatra izao reto no manam-porofo amintsika fa misy ny fanahy. Ny olombelona dia fifamatorana vatana miampifanahy. Ka io fanahy io dia afaka mandendeha sy mivezivezy ny rehetra any amin'ny fotoana atorian'ny vatana.
Sa tsy haiko aloha efa manao ahoana marary ato? Manao ny ianao dokotera? Manao ahoana rysea? Zay sy vao tafaverina? Ka mbola be ny zavatra tsy maintsy ny karakarainy. Reto le fanafodina sainao vidiana dokotera. Nolazain'le infirmiera teo fa mbola nijery marary hafa hono ianao ka dia naleko niandry aloha. Na dia nolazainao fa maika azy reto fanafodiny reto. Samy ana avokoa mantsy mivinjeny ety e. Marina tokoa zany. Mbola voavy nijery le tovovavy nanao accident tatsy amin'ny efitra ilan'ny tatsy tokoa io. Raha tsy diso ato ohatra ny teny amin'iny lalana nahavoan'ny sehiny ihany koa no nahavoan'izay tovovavy zay. Saingizy efa ho herinandro fa tena tsy mbola mahatsiaro tena foana. Fa inona nahazo azy ry ngara? Oe, dokotera mantsy inona nahazo azy dokotera? Niaran-doza hono ny fiaranetino ny olona nanatitra azy tety e. Nidona tamin'izany vody azo lehibe zany anga. Tsy hay hoe nisy olana ve le fiara sa ahoana. Tsy misy mitenina reo fa za fotsiny ny ataonareo tsara jery. Fantatro ny tsy mampiteny anareo e. Fa misy inona reto a? Dokotera, dia hiteny amiko ve ianao fa i Fitiavana no anaran'izay tovovavy zay e? Tiany karaha-mpanondro ny teny aminy. Nomena Fitiavana Fizarana. Izay tokoa ny voasoratra ato aloha. Ka fantatrareo amin'izay zany zao Fitiavana. Tsy mbola mahatsiaro tena mihitsy izy io tamin'izay. Aleo mba anatona azy akaika dokotera raha mba sitraka ao. Mandeha ry se. Fitiavana. Tsy fantatro ianao fa fantatro ankehitriny. Tao anatin'ny toromaso koa no fantarako. Nalalako sy nahitako an'izao endrika ao izao voalohany. Ka ny eritreritra eto dia tonga olombelona nampiraisy ny hery tsy fantatritsika ary nampitsiriny avy amin'izany ny fitiavako anao. Eny fa na dia tsy fantatro akory azy ianao. Eny tsaroako eto ilay teninao tamiko tamin'ilay nandozako anao hoe ento manaraka anao any ary fidisoa. Ankehitriny vao fantatro ny dikan'ireny teninao rehetra tamiko ireny. Satria na dia tia hanaraka tokoa azy ianao dia tsy afaka satria samy manana ny toromasony tsika. Nefa matoa ianao ny angavy tamiko hitondrako anao anaraka dia fantatrao fa afaka manao an'izany ary efa mahatsiaro tena angamba. Angamba hoy aho satria iza tokoa moa no avita mpitsangana ny marary anatin'ny ray mpimaso raha mbola olombelona. Asa amin'ny fotoana ifoazanao eto mety ho fantatrao ve ah? Mba niaina n'ireny zavatra niainantsika ireny koa ve ianao? Asa mety tsy ahafantatra akory azy ianao satria voafetra ho tao anaty toromaso fotsiny ihany na hafantarako anao. Tao anaty toromasoko ihany ihany nanana olo tiako. Ka raha mahare ahy ianao dia hoy aho hoe Fitiavana, tsisy ahasaraka anao tsy hanaraka intsony fa avizany avako izany. Hoay, io fa mikofokofoka izy dokotera. Io tokoa fa taitra mariny. Fa aiza zany? Marary be ny lohako. Fitiavana. Fitosoa. Ianao ve le nofisiko teo? Anaporofako aminareo fa tsy nanonofy akory dia io entiko eto anatrehana reo io i Fitiavana
fitiavana olombelona, fitiavana nofo sy ra fa tsy eritreritra akory. Nofo sy ra ka fantatrao amin'izay e. Natolotry ny ACEEM radio anareo teo. Fantatrao ve fitiavana na nofo sy ra? Fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara nosoratany isyderana antenaina rabe arinala. Novelomin'ny Saoly Rakotona Nahary sy Nanja. Niaraka tamin'ny Ralala, Faly ary Christophe rabe Armanana. Nandray feo sy nandrindra ara-teknika Mamy Arvony, Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto.